Filoham-pirenena teo aloha Didier Ratsiraka dia anisan'ny filoham-pirenena izay tena manampahaizana ary tena sahy mijoro amin'izany fahamarinana izany. Fa ny mahagaga nefa dia tena fa inona marina tokoa no tsy natiavan'ny vahoaka malagasy azy taty aorina ary inona marina no nahatonga ny malagasy mpiray tanindrazana aminy no tsy liana amin'izany filoha manam-pahaizana sy filoha tia miady amin'ny tsirariny izany. Tena tsy ilain'ny malagasy tokoa ve ny filoham-pirenena toy izany sa ny vahoaka malagasy mihitsy no tsy liam-pandrosoana ary tsy liana amin'izany fanaran-dalàna sy ny fiadivana amin'ny tsirariny izany. Mialohany hidirantsika amin'izay resaka izay re tompoko lahy sy tompoko vavy dia toy ny mahazatra foana azadino ny mi-abonné ny chaîne indrindraindrindra ametraka ny commentaire ary hanisa like ny vidéo zay hoary no ela andeha ary hijerevantsika izay zavatra izay ary ireo teny izay nanamarika ny filoham-pirenena Didier Ratsiraka mba hanapirofona fa tena miady amin'ny tsirariny tokoa izy ary tena filoham-pirenena manam-pahaizana tokoa. Anisan'ny zavatra izay tena mahafinaritra raha vantany vao mijery izany Didier Ratsiraka izany any anatin'ny interview na anatin'ny débat dia matoky tena izy ary samy mijoro nizaniza eo anoloany raha maly ny fanontaniana rehetrarehetra mikasika ny Madagasikara ary ny mikasika ny tenany manokana ihany koa. Izany dia midika matoky tena izy noho ny fahaizana ary matoky tena izy noho ny fijoroany amin'izay marina izay. Raha mahatsikaritra ianareo fa arakaraka ny hasarotan'ny fanontaniana izay apetraka ny mpanao gazety no vomaika ahitana ny valinteny tsara indrindra amin'izany filoham-pirenena teo aloha Didier Ratsiraka izany. Misy moa indraindray dia manao farahiry mihitsy amin'ny fanontaniana farantampony ireo mpanao gazety fa i filoham-pirenena teo aloha Didier Ratsiraka dia tsy taitra akory ary tsy mangovitra mamaly izay fanontaniana izay fa vomay ary lasa maivana iny fanontaniana iny rehefa izy no mamaly satria ny valinteniny indray no mavehatra noho ny fanontaniana izay napetraka. Izany dia tena manamarika fa olona manam-pahaizana izy ary ny antony anankiray izay tsy atahorany izay fanontaniana rehetrarehetra mipetraka dia matoky tena izy satria izy dia mety olona nanaraka izany fahamarinana sy ny rariny ary ny hitsiny izany ka tsy misy izay tokony hampatahotra azy. Raha ny fitiavan-tanindrazana indray no resahana dia hita taratra amin'ireo teny filamatra izay ivoiziny sy hoentiny fa tena olona tia tanindrazana raha ny filoha Didier Ratsiraka izany. Ohatra fotsiny no horaisintsika sy resahantsika ny fomba fiteny anankiray izay milaza ka manao hoe Madagasikara tsy mandohalika. Izany dia midika fa hijoro ary tena feno fitiavan-tanindrazana izany zavatra izany satria Madagasikara dia tsy tiany handongalitra ary tsy handongalitra mihitsy na oviana na oviana. Ireo teny rehetra ireo dia marika ny ambom-po ary marika ny fitiavan-tanindrazana dia vakina fotsiny tsotro zao fa tena olona tia tanindrazana raha izany filoha Didier Ratsiraka izany. Ary mbola marika izay fitiavan-tanindrazana izay dia naverimberiny foana faramparany tamin'izy niresaka tamin'ireny tamin'ny télé sy ny fivoriana iraisana ireny dia misy olona hanome vola azy mba hisinihany tonjozotra fa hozy izy hoe hentoany ny volanareo fa tsy homby ny tranoko io. Izany dia marika ny fitiavan-tanindrazana. Raha tsy tia tanindrazana izy dia mety ny vola no imatimatesany ary ny vola no nalainy fa ny valinteniny avy ao dia ny hoe hoentoany ny volanareo fa tsy homby ny tranoko io satria ny tanindrazana sy ny tanjanaka no tena imatimatesany ary izy raha teo tokoa moa efa nilaza hoe izaho dia miaramila ary efa nanao fanekena ho an'ny tanindrazana noho izany dia tsy vadika amin'ity gasikara malalako sy ny tanindrazana iombonana ity ho izy. Izy tokoa raha te moa efa nilaza fa hoe inona no tsy efa natao izaho Didier Ratsiraka ho izy, izaho foana ne ny victime hatram'izao hoe io angamba mety le hoe hazo lava alandrivotro ary ny olona mandeha mihitsiny dia tsy dia maro mankafy sy maro mankamamy izay zavatra izay. Na zany na tsy zany anefa hoy Didier Ratsiraka dia ny avokako sy ny témoinko dia ny vahoaka malagasy ho izy. Nohon' izany ho izy dia ninona ny atsangatsy amanorana rehetra izay fironina momba aho izy izy tsy afaka hiteny ny zavadrehetra aho raha tsy eo ny avokako sy ny témoinko tsy iza izany fa ny vahoaka malagasy tsy vaky volo ho izy. Mijery ireo hafatra zay omeny dia hafatra feno fitiavan-tanindrazana feno hafatra ho an'ny malagasy ary indrindraindrindra
mo ny teniny izay tena mahafinaritra ny hoe tsy afaka ny hanaratsy ny vahoaka malagasy aho izy fa mbola mila azy reo ny tenako, izany dia mifono zavatra lalina izany hafatra izany ary mifono zavatra be ampitiavana sy ampahendrena, noho izany dia mendrika toloram-boninkazo izy, mendrika dera ary mendrika haja, mendrika voninahitra ihany koa. Ny mahagaga nefa dia ny vahoaka malagasy mihitsy taty aoriana no tsy liana mifidy ny olona toy ireny, inona marina tokoa no tsy mahaliana ny malagasy amin'ny olona toy ireny taty aoriana, nefa na ny croissance économique ane tamin'izany fotoana izany dia anisan'ny azo lazaina fa tena niakatry ary tsy misy sahy milaza mihitsy fa hoe nitotongana ny croissance économique tamin'izany fotoana izany raha oharina amin'ny ankehitriny izao. Ary anisan'ny teny izay tena naverimberiny matetika foana fahizay rehefa izy miteny eo anatrehan'olona na anatrehan'ny mpanao gazety, indrindraindrindra anatrehan'ny vahoaka malagasy moa ny hoe ny olana amin'ny ity firenena ity ho izy dia ny tsy manaja ny teny nomena ary indrindraindrindra mandika ny sonia izay nifanekena na hoe sonia izay napetraka, izany foana ny teny izay avoakany hoe ny problème ny malagasy indrindraindrindra ity firenena ity dia tsy manaja ny teny izay nomena, izany hoe ny teny izay navoaka ny vava ary indrindraindrindra tsy manaja ny sonia izay napetraka. Io teny io manko dia tokony tandremana mafy satria mety hananantsiny izy io ary Ntaolo Rahateo efa nilaza hoe tandremo izay tenenina mba tsy hananantsiny ho izy reo, nohon' izany raha mampanantena ianao nefa tsy tanteraka izay fampanantenana izay dia lasa fampanantenana pokaty izay ary tsy tokony atao amin'ny malagasy ny fampanantenana pokaty, indrindraindrindra vokisana lainga ary amafazana izao zavatra rehetra tsy marina izao, izany indrindra angamba ataoko fa mety ho tafiditra anatin'ny teny izay notenenin'ny Ratsiraka hoe mila manaja ny teny nomena fa ny olana an'ity firenena ity dia tsy manaja ny teny izay nomena, indrindraindrindra ny sonia izay nifanaovana dia tokony arahana izay satria matoa ny fanaovan-tsonia dia niraisina an-taratasy izany, niraisina an-tsoratra ary ny fanekena izany zavatra izany, nohon' izany tsy tokony dinganina ireny zavatra ireny fa lasa mirona mankany amin'ny tsy fanarahan-dalàna sy ny ditraditra izay zavatra izay. Io teny io dia anisan'ny matimatesan'ny Ratsiraka ny hoe tsy manaja ny teny nomena sy ny sonia izay nifanaovana io, izany dia midika fa anisan'ny filoha izay tena tsy mivadimpanekena raha Didier Ratsiraka ary filoha azo atokisana ihany koa. Ny mahagaga fanontaniana apetrako foana, inona no tsy nitiavan'ny malagasy azy taty aoriana? Ny malagasy ve tsy maharaka ny zava-misy taty aoriana sa ny malagasy ve tsy tia olona manara-dalàna sy tsy tia olo mijoro amin'ny fahamarinana ary indrindraindrindra miaro ny tombotsoam-pirenena? Tsy haiko, apetrako ny fanontaniana fa anjarantsika tsirairay no mamaly azy ary anjarantsika tsirairay no mandinika ny mety ho valin'izay zavatra izay. Apetraka tsika hatremo ny resaka mikasika an'izay fa hitohizantsika amin'ny manaraka ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia soa fianatra ary ny tsara ihany koa dia mendrika alaintahaka fa fohazintsika izy rehefa mandroso i Madagasikara. Zay fa velomantsika rehetra, bye bye gaby ouie, ciao ciao.